Misaotra ny tompontsika fa afaka ifampizara indray androany a fototra tena fiorenana amin'ny asan'Andriamanitra. Ny hojerentsika androany dia izao ny hoe ny fanahin'ny fiankofana. Tsy hiry izany a fa Andriamanitra dia mitady olona tena mpiankohaka marina. Andriamanitra dia mitady mpiankohaka tena izy. Andriamanitra mitady mpiankohaka tena mpiankohaka, izany hoe vrais adorateurs. Izay indray no hojerentsika ao anatin'ity vidéo ity a, ka manasanao izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia efa miaravantsika indray antongasoa anatin'ity vidéo vaovao ity a, mino fa indray fahasoavana avy amin'Andriamanitra indray isika androany. Hoy ny Jaona 4:17 sy ny 4:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, fa amin'ny ray koa mitady mpivavaka aminy toy izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, ny tena mpiankohaka na hoe vrai adorateur na hoe vraie adoratrice. Le Père cherche des vrais adorateurs. L'heure est venue, izany hoe tonga ny fotoana izay ahafahan'Andriamanitra hitady vrais adorateurs. Raha tsorina izany dia Andriamanitra tsy mitady kristianina, tsy mitady adorateur Andriamanitra, fa mitady vrai adorateur. Andriamanitra izany dia mitady mpiankohaka tena izy. Raha vao tsy miorina amin'io ny fiarahantsika amin'ny Tompo dia tsy fanompoana ny anarana, tsy fanompoana no ataontsika. Noho izany tsy misy valim-potoa atsika. Dieu cherche, tsy hoe tsy mahita olona Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mitady vrai adorateur. Te hanana olona tena mpiankohaka Andriamanitra, mitady mpiankohaka tena izy Andriamanitra, mitady mpiankohaka marina Andriamanitra. Ary Andriamanitra te hanana olona tena adorateur. Io izany dia fototra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mihitsy. Ohatry ny ahoana ary izany adorateur izany? Jesosy no fitaritsika amin'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra tao Filipiana 4:15 ka hatramin'ny 1:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifohana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy nahatongava ny nanam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanataray olona izy dia nanetry tena hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana ambony ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany lohalika rehetra, na any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany sy any anken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy tompony voninahitra Andriamanitra. Aoka ao aminareo izao saina izao ny ten'Andriamanitra, esprit. Le fomba fisainana tao amin'i Jesosy izany mila ampidirina ao anatsika. Le fanahy tao amin'i Jesosy ho antsika kristiana izany dia Jesosy ny référence antsika. Matoa izany hoe misy ny vrai adorateur dia misy ny faux adorateur. Misy izany ny tsy vrai adorateur. Jesosy dia mila fantatritsika fa Andriamanitra izy, tompo izy, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka Jesosy. Fa na Andriamanitra ary izy dia nampandefery ny maha-Andriamanitra azy, nampanginy ny maha-Andriamanitra azy, nampanginy ny tanteraka ny maha-izy azy maha-Andriamanitra azy. Jesosy fe dia ho azonao samborina izany, fa nampanginy Jesosy ny maha-Andriamanitra azy, afaka miantso anjely lehibiona ozy izy hiaro ahy, fa nampanginy Jesosy mihitsy ny maha-Andriamanitra azy, nanetry tena izy. Mahay miantso anjely amin'arivony Jesosy hiaro azy, tsy afaka hakasika an'i Jesosy izany, fa izy mihitsy nanolo tena, nanetry tena, nifohana ny maha-izy azy. Ary Andriamanitra dia mitady olona tahaka izany. Ny fiangonana afaka tanjaka sy ho velona indrindra dia tsy hoe fiangonana tsy misy problème, fa fiangonana misy vrai adorateur, satria mampandefitra ny maha-izy azy. Jesosy teto dia nanao fianarana ho antsika mihitsy hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary izy dia nifohana ny maha-Andriamanitra azy, nifohana ny maha-izy azy. Niporofony Jesosy mihitsy izany tao Getsemane ao Matthieu 4:27 raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka mangety nefa ny aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao.
tatsika amin'izany toe-pony Jesosy nefa ny aoka tsy ny sitrapoko no tanterahana ho Jesosy fa ny sitraponao. Ny tena vrai adorateur zany dia vonona mpanginany maizy azy, ary ny fiangonana raha feno vrai adorateur tena ho lasa lavitra ny fiangonana zany. Ny vrai adorateur ihany no afaka me tena vrai adoration. Andriamanitra zany dia te hanana vrai adorateur, mino fa ianao izay olona izay. Tsy fanompona ny fanompona ary tsisy valipite azontsika raha vao tsy mampangina ny tena antsika isika. Zany hoe ny akanjo Andriamanitra an Jesosy mihitsy ny mesory. Raha ohatra zany PDG ny olona anankiray rehefa tonga any am-piangonana izy dia sory mihitsy izay maizy azy zay fa lasa vrai adorateur. Na mpanankaray be ohatry ny ahoana renao rehefa tonga any am-piangonana dia sory maizy anao fa aoka ny endry teny ianao ary tena ho tonga vrai adorateur. Ny olona tahaka izany no tadiavin'Andriamanitra. Vao tsy vrai adorateur ny olona anankiray dia te hampiseho ny maizy azy foana. Rehefa tsy mifanaraka ny saina dia tezitra izy ary tena asehony amin'ny olona mihitsy ny asehony amin'ny endriny hoe tezitra izy ary tsy mahavita izy. Ny olona tahaka izany tompoko tsy mba vrai adorateur. Tezitra izy dia mibontsina dia mampiseho ny maizy azy mihitsy. Hoe rehefa tsy mety amin'ny saiko dia asehoko amin'ny olona mihitsy hoe za tsy mahavita zatsy ianao. Ny olona tahaka izany tsy vrai adorateur. Ary vavaka io dia nataon'i Jesosy renim-pianatra mihitsy satria tiany ataony renim-pianatra mihitsy fa vrai adorateur Jesosy. Jesosy ho any référence atsika. Ianao hoe vonona hampandefitra ny tenanao, ianao hoe vonona hampangina ny mombanao, vonona hampangina ny maizy anao, ho lasa lavitra ianao ro entin'Andriamanitra lavitra amin'izany. Na manana marina ary ianao na manana ny rariny ary ianao afaka mangina. Ninona fandaminana atao na tsy araka ny sainao ary dia arao amin'ny fanetreteny zany. Zany ny olona vrai adorateur mampandefitra ny maizy azy. Fa tsy hoe misy fandaminana ao am-piangonana tonga dia misy anankitelo sekta kely anankitelo ery tsy mety aminay zany dia andao ahonga pasteur. Tsy vrai adorateur ny olona tahaka izany. Fa Andriamanitra dia mitady vrai adorateur vonona mpangina ny tena. Ho jerentsika amin'ny herin'ny androany hoe ahoana ny atonga antsika ho vrai adorateur dia manasa anao indray anaraka an'izany. Raha nahafinaritra anao vidéo dia misarasara, milike, micommente, partage dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny etozo indray veloma tompoko.